Lafa mivao hafa kosa indray matsiaro tsy toteny ary tsy ampandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena eo anivon'ny Akademia Malagasy raha ny faneho-kevitry ny mpikambana eo aminy nandritra ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny tao-piasana raha nantaniny mpanao gazety mahakasika izay. Maro anefa hoy izy ireo ny voka-pikarohana azo ampiarina eto amin'ny firenena manoloana ny zava-misy ankehitriny fanadina nangony haingotiana ny Menjanary eo amin'ny sariny Dodakandry Antso. Mbola miafiafy ireo manam-pahaizana malagasy eto amin'ny firenena. Maro ny voka-pikarohana efa nanatolotra kanefa tsy raisina ny sosokevitra ary tsy misy mampiatra fa mijanona ho fikarohana fotsiny ihany raha ny fanazavana. Any amin'ireo firenena samihafa nefa isan'ny akana hevitra ary atao lohalaharana amin'ny fanolorana vahaolana ireo manam-pahaizana samihafa. Eran-tany ange dia ny Akademia no eran-tany ao amin'ny Akademia no alan'ny mpitondra fanjakana hevitra tena ao foana zany zany tsy afa miala mihitsy zany satria ao tsinona ny ahitana ny manam-pahaizana rehetra sy ny manam-pahalalana rehetra ary reny misy tompona andraikitra ambony amin'ny fanjakana koa mbola mpikambana ao amin'ny Akademia. Misy mpitandro filaminana misy jeneraly mpikambana atao amin'ny Akademia arak'izany fa ato zany ny manam-pahaizana raha hitady manam-pahaizana dia ato saingy amin'ny lafiny anankiray dia raha mahita fa za zany no miteny amin'izany tenako fa tsy izay koa tsy manana ny Akademia zany fa ny manam-pahaizana betsaka ary manan-karena manoatra noho ny arena akibon'ny tany sy ny ranomasina dia ny fananantsika Madagasikara dia manan-karena fa manan-karena manam-pahaizana fa tsy haino miteny. Maniry ny ampiaran'ny fitondrana ankehitriny ireo vahaolana roa sy ny Akademia hampandrosoana ny firenena ireo manam-pahaizana araka izany. Dia nefa koa amin'ny lafiny anankiray zany dia reny koa zany zao ny Antso zany zao ny amin'ny hoe raha ny tena hoe tenenina zany zao dia irina zany ny ampanakana mba andinika ireo zavatra voadinika arosony eto zany tsy mbola miteny hoy ny Akademia averika an'iray fa ny mpikaroka sy ny mpanao famelabelarana mpanao velakevitra no manolotra eto iny zany tsy hoe hoy ny Akademia fa iny ny velakevitra. Ny filoha vaovao mitantana ny Akademia Malagasy kosa dia mametraka fanamby manodidina ny fampianarana eto Madagasikara izay isan'ny lesoka ka tsy isiany ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ihany koa raha ny faneho-kevitra. Fionambe momba ny fanabeazana izany hoe fanabeazana hatraty amin'ny fanabeazana fototra ny ambara tonga faharoa fototra ny lycée ny université tena mila dinina fa tena misy zavatra be dia be tsy mety mba mila tohanana bebe kokoa ilay mpampianatra manomboka ary amin'ny mpampianatra ary amin'ny fanabeazana fototra satria dia diso ambany loatra mihitsy ilay karamany tsy velona izy dia na omena fiofanana azy izy tsy dia miditra loatra ao andohany loatra ilay zavatra satria be loatra ny fahasahiranany. Omaly ny fanokafana ny tao-piasana 420 sy ny fanolorana mpabe maso ny filohan'ny Akademia Malagasy vaovao sy ny mpikambana ao anatin'ny Birao. Irène RABENORO ny filoha vaovao mitantana ny Akademia Malagasy. Tsy hivina fa sehatra hivondrona ny manam-pahaizana samihafa ny Akademia Malagasy ary manana ny anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena.